Anatin'ny taona maro dia samihafa avokoa ny fidiran'ny mpianatra eny amin'ny université enina eto Madagasikara. Amin'ity taom-pianarana ity, isan'ny notanterahany ministera miaraka amin'ny université ny hampirindra ny fandaharam-potoanan'ny université fanadihadiana. Fanamby apetraky ny ministera fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika ny hampirindrana ny fandaharam-potoanan'ny université eto Madagasikara izay tsy mitovy amin'izao fotoana izao. No marian'ny tale-kabinetra ny ministera kosa nefa fa ny fivorian'ny filohan'ny université enina na ny COPRES ihany no mamaritra ny fandaharam-potoana ho amin'ny fidirana eny anivon'ny université. Efa nivoaka tokoa zany amin'izao fotoana izao ny fanadinana baccalauréat amin'ny faritany efatra, faritany roa zany sisa no miandry kely araka ny vaovao izay azo androany zany dia resaka olana kely sisa no tsy voan'ny valim-panadinana amin'ireo falitany roa zany dia ny Toamasina sy Mahajanga ka inona fa tsy ho ela zany zay dia tratra koa zany zay famoahana ny valim-panadinana zay. Eo amin'izay fotoana izay araka ny fantatsika moa fa ny baccalauréat zany no atao hoe fanadinana voalohany any université dia tsy maintsy heverina sady ihany koa zany ny fandraisan'ireo mpianatra ireo amin'ny fidirana amin'ny taom-pianarana vaovao zany. Ka mikasika an'io ny fidiran'ny mpianatra dia fantatsika fa ny COPRES zany hoe ny conférence de président des universités zany sy ireo ny lehiben'ny institut universitaire zany no mamaritra an'izay calendrier universitaire zay dia io zany efa misy programme amin'ity volana oktobra aty ny hoe fotoana ivorian'io COPRES io zany ka amin'io zany anapahana ny calendrier universitaire indray zany vaovao ny rentrée universitaire zany ka io moa fantatsika koa ny zavatra misy fa somary tao anatin'ireny ataoko hoe toe-javatra lalovan'ny firenentsika ireny dia ny hita fa misy fikorontanana zany le hoe calendrier universitaire isaky ny faritany dia izay zany zao fotoana izao no politika namanto ministra hoe ezahana ny hampirindra an'le izy satria tsy maintsy atao ifanaraka zany amin'ny atao hoe calendrier universitaire maneran'izao tontolo izao koa mba ahafahan'ny mpianatra malagasy afaka ifandrindra zany sy atao hoe afaka hoe tena miaina anatin'izany hoe tontolon'ny fampianarana ambaratonga ambony manerana an'izao tontolo izao zany. Mijery ihany koa ny fandrindrana ny foyer universitaire au Paris tamin'ny herinandro iny ministra ny fampianarana ambony. Nijerevana ifotony ihany koa ny fotodrafitrasa izay misy sy ny atao hoe ny toe-javatra iainan'ny mpianatra malagasy izay manaty fianarana any ivelany zany izay mipetraka amin'ny foyer universitaire dia betsaka ny zavatra misy moa zany dia ny fanatsarana ny amin'ireo fotodrafitrasa ireo zany ka singanina manokana amin'izany ny allocation izay misy an'ilay atao hoe tetikasa lehibe ataon'ny fanjakana frantsay misy an'ilay hoe projet Grand Paris zany dia eo amin'ny mairie éducation zany voakasika an'io ka ny foyer universitaire atsika zany dia manamorona an'io projet io ka raha fantatsika fa efa antitra ihany ny fisian'io fotodrafitrasa atsika io dia misy an'izay karazana etaetany eo amin'ny fitantanana ny commune Cachan zany ny hoe mba hanatsarana ny fotodrafitrasa atsika mba hifanaraka amin'le firindra'le tontolo iainanao amin'io ville io zany. Mba mitahiraka ary miatrika amin'ny fivoriana tampony AIEA any Vienne amin'izao fotoana izao ny délégation natarian'ny ministra ny fampianarana ambony.